Mikarakara hetsika lehibe iray antsoina amin'ny anarana hoe sommet international de prédication textuelle ny 3e hetsika tanterahana etsy amin'ny ISTS Andorano Fotsy ny fafolo hatramin'ny 17 nyty volana oktobra ho avy zao zany ity hetsika ity fotoana lehibe amelabelarana ny tenin'Andriamanitra sy ahafahana malala bebe kokoa ny vokatr' zay ity hetsika ity. Miambofoana ny fandraisan'ny olona ny tenin'Andriamanitra sy fitorian'ny teny amin'izao fotoana izao. Antony indrindra ny karakaran'ny 3e ny sommet international de la prédication textuelle na ny mikasika amin'ny fitorian'ny tenin'Andriamanitra izay tsy tokony hivoana amin'ny fototra na ny teny ao amin'ny Baiboly. Ity hetsika izay karakarain'izy ireo ity moa dia iarahany amin'ny Open Flex. Tanjona amin'izany ny amerenana ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fitorian'ny teny mba ho tena ny hevitry ny teny no torian'ireo mpitondra fivavahana. Mandritra ny 4 andro nanaovana ny hetsika ny amin'ny ISTS Andorano Fotsy ny folatra amin'ny 13 volana oktobra ho avy zao. Izy toriteny sy fotoana ahafahampandray anjara mametraka fanontaniana ary fiderana ihany koa mandritra izany. Izahay ato amin'ny Madagasikara 3M dia miantso ny olona rehetra mba handeha hanatrika an'ilay hetsika lehibe izay ataonay amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 ny volana oktobra izay natsoina hoe sommet international de la prédication textuelle. Izy io dia hetsika ho an'ny mpitondra fiangonana sy ireo olona rehetrarehetra izay liana amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fomba fanaovana an'izany fampitana ny hevitra ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona izay miaino azy. Mandritry ny 4 andro ilay conférence izay atao zany dia atao any amin'ny ISTS Andorano Fotsy. Isan'andro zany ny larobia, lakamisy, zoma sy sabotsy manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 4 hariva ary efa tafiditra ao anatin'le fandraisana anjara ny sakafo atoandro ary ihany koa misy boky momba ny toriteny izay omena ny mpandray anjara tsirairay avy. Zava-dehibe ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ilaina koa ny fandalinana izany araka ny fanazavan'ny mpandray anjara. Hanova zavatra lehibe amin'ny fiainan'ny olona ny fanatrehana ny hetsika toy izao ho hiatrano ny nambarany. Fa tena zava-dehibe ny miverina amin'ny fianarana tenin'Andriamanitra, manazava tenin'Andriamanitra. Hitondra vokatra tsara mihitsy eo anivon'ny firenena. Ny antony satria dia tena ilay zatra nampianarin'ny apôstôly tany amin'ny voalohany sy fomba mampanondro zareo no ampiarina zany fa tsika zany tateoriana saika ny voana kely dia tsara ny teny rehetra mentsindra mandran'Andriamanitra dia mahasoa avokoa fampianarana fandraisan-dahatra famitsin'izay diso. Tsy hanavahana ary tonkom-pinoana ny hetsika hoe mpikarakara ary firenena miisa 4 samihafa ankoatran'ny Madagasikara no ifandimby izaran'ny tenin'Andriamanitra dia Suisse, États-Unis, Frantsa ary Afrika Atsimo.